Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Vao shampoing s'il vous plaît. Vaovao, vao shampoing citron, papa et X-Mont amin'ny sachet tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Tapidalaka leve flouera zonary mampianina omaly no niona tamin'ny filoha teo aloha marky ravalomanana tamin'ny Nosy be ny tenany ary nanambara fa firosoana makany amin'ny fampiavana pirenena no anton'izany. Fanambatambazana ny elatra tim taorian'ireny zavaniseho tamin'ny raika amby 10 Desambra farany teo ireny izany hoy ny mabara. Miariary ny ady mangatsiaka eo amin'ny filoham-pirenena era zonary mampianina sy ny minisitry ny asa vaventy Roland Ratsiraka. Adiny ny ministera amin'ireo tetikasa goavana maro atao izay afa-tsy ny fiadidian'ny repoblika vola mivantana. Izy ny fandravana trano anjato ny eto andrenivohitra ary misy vola tokana onitra amin'izany. Tsy mbola hoatoato ny fampidirana piasa ataon'ireo orinasa fakaba noho ny fiverenan'ny tsenam-barotra Agoa. Hatreto, orinasa telo no nahazo ny taratasy fanamarinana amin'ny fahafenoan'ny fepetra ahafahana manondrana entana. Mbola eo am-pandiniana momba ireo orinasa hafa ambiny ny ministera ankehitriny. Any amin'ny tapaka ny taona 2024 no tokony hanomboka piditra piasa ireo orinasa malagasy raha toka mandeha araka ny tokony ho izy ny famokarana. Tsy milamina ny Port Berger. Olona telo voalaza fa dahalo no maty ny fitsaram-bahoaka ny 5 Desambra farany teo. Vokany, olona 13 no nosamborin'ny mpitandro filaminana ka rehefa natao ny fitsarana dia 5 no tavelany amponja. Takin'ny mponao Port Berger famoahana azy ireo ankehitriny. Efa nitoerana ny emo mandamina ny raharaha. Any Australie, telo no maty, 4 naratra mafy tamin'ireo olona 17 no tanànan-keriny 9 ora tao anatin'ilay trano fisakafoanana iray omaly. Nambaran'ny praiminisitra australiana fa manana retsi-tsaina ilay lehilahy mpaka-keriny. Mbola manjavozavo ny nahafatesan'ireo olona roa tao anatin'izany. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsara Lalàna, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Voatetika miavaka oatmeal, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Coco zato isanjato. Vao Coco. Tsy miparitaka. Vao Coco. Tsy mandoto. Sady mora hoentina. Vao Coco. Azo antoko. Vao Coco. Tsara kalitao. Vao Coco. Tsy
matahotra orana Zara okey ya mora ampiasaina vao coco tsara ho zaho zato ariary Soc à vitre en Utapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soc à vitre en Utapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soc à vitre en Utapenac, très sincèrement à votre service. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assuré. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tsy ary ny fiainam-bidy misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta alarme sy vidéosurveillance ordinateur portable imprimante consommable informatique tablette téléphone naika farany fahitalavitra appareil photo sy caméra ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampitany central hôtel Tsaralalana. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon nom, c'est Vitalo. Krismasy indray mitselatra sisy nofo tsy tanteraka andao fozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra ny télé ovaina an'le smart tv led amin'izay sady azo anaovana internet lecteur ovaina an'le hd frigo atao amin'le ngeza ny cuisinière gaz atao amin'le misy lafaoro ny ampli baffle andizana amin'ny farany taona ekene ary militiro bosy ny batesy to adinao promotion tsy misy to azy inge zao amin'ny conforama hatramin'ny groupe électrogène ka iza ny tsy hoany conforama tsara lalàna mirary fety sambatra ho anao. Bonjour G, salut G, sy ihany G fahita, andao aky mba hiaraka? Andao ary vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray dia io na voaloka mety ho azo tiaka iny loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata ilay télé goavambe tandreny sotara loka 20 beso na tondro baolay ho anao fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Aiko prod manolotra anao tadio tsara tare loatra ianao milanao loatra pelana ianao nge directeur oronan tsara indray miseho
Okane. Ivoaka manerana nosy ny 17 desambra ny DVD sy VCD amin'ny vidiny 7 ariary sy 5 ariary. Original ihany ny atsika. Tadio. Ankasitrahana hatrany anao tomboky lasy tomboky va mbola manaraka ny fahita lavitra Cool TV amin'izao takariva izao. Manasanao ary anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Lafiny politika avy hatrany tapidalaka leve ny filoha Erajonary Mampianina. Omaly no niona tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Nosy ny tenany. Ary nambarany androany fa firosona makany amin'ny fampiavana-pirenena no anton'izany. Sy nambara izay tena votoatin'ny fionana kosa nefa ny tenany. Ho an'ny mapara kosa indray fa nampitambazana ny elatra tia matahorin'ny reny zavanseho tamin'ny 1 Desambra farany teo ireny no nanaova ny filoha iny fionan'iny. Fanadidina raha antsika amin'ny heriny ireny arabary. Tampotampoka ary tsy nisy nafantatra ny fionana teo amin'ny filoha Erajonary Mampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana omaly tany Nosy be raha tsy efa tamin'ny ora farany. Fionana izay naharesy lahatra ny maro fa nisy nifandraisany tamin'ireo zava-nitranga teny Ambodivona ny 12 ny volana Desambra farany teo ireny. Fotoana izay nahitana ireo lehibe natoko-dimy isan'ny matanjaka eto amin'ny firenena niaraka nakalaza ny efa-taona ny Repoblika faefatra. Fotoana izay tsy noresahan'ny fanjakana akory. Nezinezina ireny fanambarana ireny ary fandrovita tsiny an'ny mpitondra ankehitriny noho ny mpitondra tenin'ny mapara. Tsisy dikany aminay zany. Ny antony dia tsotra ihany satria ve nanao le hetsika tamin'ny fankalazana ny tsingeritaonan'ny Repoblika faefatra izahay. Izay tsingeritaona tsy ho an'ny mapara fa ho an'ny firenena satria lalampanorenany firenena no nakalazainay. Kivy amin'ny fitondrana noho ny fitaka be vava nataon'ny mpitondra tamin'ny vahoaka ka mahatonga ny vahoaka anatin'izao fanitrano zao. Dia mandrovitsihy ve ny fanjakana? Very tanteraka ve zany ny fitondrana Erajonary Mampianina ka tsy maintsy amorona fiarahana amin'ny Ravalomanana. Ity filoha teo aloha ity izay mbola barainga hatreto izay tena marina momba azy. Azo eritreretina kosa ny voany alohan'ny fety toy ny filoha Erajonary Mampianina androany. No mafisiny ihany koa nefa fa tsy misy ifandraisany amin'ny etsikina ny 12 ny volana Desambra farany teo ny fionana tany Nosy be omaly. Tsisy ifandraisana amin'ny 12 ny volana Desambra no zany mihitsy ny zavatra natao efa ela be fa tsy tamin'ny 12 volana Desambra no milaza hoe efa ao anatin'izany réconciliation nationale fihevanam-pirenena zany, mila fandaminana zany, mila fikarakarana maro lalina, mila adievitra zany, mila iainana réconciliation nationale. Tsy tenenina fotsiny hoe androany anao réconciliation nationale tsika dia vita réconciliation nationale. Mila fanentanana zany fandraisam-bahatra efa mandroso izy zao manatensika fa dia zany no ho antsika ny firenena. Tsy mbola nisy ny pika hatreto izay tena votoatin'ny fionana teo amin'ny rotota. Na ny filoha Erajonary Mampianina na ireo akaiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia samy tsy nahazo vaovao mazava mikasika izany. Fampiavana-pirenena trano no nivoizina fa dikany iny fionan'iny. Tsy tokony ahitana taratra ny fahalemen'ny filoham-pirenena ara-politika nefa ny fitarihana izany fampiavana-pirenena izany raha ny hevitry ny mpanao politika iray. Raha izay mifanontanina ilay mibaiko ny fihetsika ny filoha republika dezako hoe tsy mety satria tsy resaka mihitsy amin'izao fotoana izao hoe matanjaka sa malemy fandanjahan-kery eo amin'ny seketra politika tsy any mihitsy ny tompontondrana ny lefatsiny hoe fampiavana-pirenena fa zavatra hafa mihitsy no mibaiko azy fa tsy dia teny eo amin'ny resaka le hoe fa ny mampisafitondrana na hoe fahalemen'ny fitondrana na fahatanjahana fitondrana fa raha vao afangaro zay dia tsy mety ny fandehanana raha. Miainga dia tonga dia miakarapoka ry izay mitondràna azy. Azo antoka fa iovan'ny sary politika sy ny fifandanjahan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena tsy hoatsy. Inona ny takalo na ny fifanarahana politika ny votra omaly tany Nosy be, ahoana ny fomba everan'ny filoham-pirenena fa ampiarana izany. Ny zava-misy manome lamosina ny fianakaviana politika ny puirany tany am-boalohany ka nahalany azy filoham-pirenena i Erajonary Mampianina ankehitriny ary mitodika any amin'ny ankilafa Ravalomanana. Anatsara ny endriky Marc Ravalomanana manoloana ireo mpomba azy ihany koa ve nefa izay mety ho fiarahana eo.
fampiavana-pirenena ho ny filoam-pirenena no antony fionana tany Ozibe tao anatin'ny fanazavana nentiny fanontaniana petraky ny mpanara-bavaony hoe raha izany no izy nahoana nafempeny izany na ireo vahiny izay milaza fa hitarika fampiavana-pirenena tonga eto amintsika aza nampafantatra ny mpanao gazety ny antondian'izy ireo tsy misy milaza mihitsy ihany koa anefa ny hoe inona ny votoantin'ny resaka tany Ozibe raha toka nanao ny ezaka rehetra hanaratsiana ny fanomezam-boninahitra ny 12 Desambra inona ny kobonina ary inona no afeniny ny vahoakan'ny malagasy matoanda atsoratra Henikajy Rakotomanantso. Olon-dravalymanana no atosika ho Prime Ministre ny HVM sy ny TIM no maro anisa ao amin'ny gouvernement tandimbiny ekipan'ny Kolo Roger miatsampy mila vonjany amin'ny TIM ny filoha-pirenena noho ny fivoarany ara-pirenena ankehitriny ka antony fionana tao Malta ny Ozibe andro vitsivitsy tao aorian'ny fanamariana ny 12 ny volana Desambra nijoroan'ny Repoblika faefatra natao teny Ambodivona. Mahazo vahana ireo tombatombana samihafa ankehitriny noho ny ankiafinafi nataon'ny filoha Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha fampiavana-pirenena marina no natao nahoana ny nafenina ny fandehan'ny raharaha tany Ozibe ny vahiny aza tonga eto ny miresaka fampiavana-pirenena tsy miafina. Tombotsoam-bahoaka miainga amin'ny fampiavana-pirenena ve no niresahana tany dia nafenina. Ahoana no azona antoka fa tsy tombotsoa politika an'izy ireo no antony fionana tany Ozibe iny. Ny iray hita fa mitady namana, ny iray manafitena noho ny manjo azy ankehitriny. Sambolona mihevitra fa manana ho avy politika izy ireo. Ny zava-misy lasa fahavalon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ireo elo politika tsy HVM ka nakalaza ny fitsanganan'ny Repoblika faefatra. Alefa ny feo samihafa amin'izao fotoana izao fa hoe andrombaka fitondrana ireo tonga teny Ambodivona. Hatreto anefa tsy mbola voapirofo ny fanohanan'ireo elo politika tazana teny olona iray na tsangan'olona iray. Hatreto ihany koa tsy misy tsangan'olona iray na hoe antoko iray nitarika sy tohanan'ireo antoko sy elo politika ireo ankoatra ny hevitra hitoviana momba ireo loha hevitra miteraka dia hevitra eto amin'ny firenena. Raha tsy resaka fa tsy ny antoko maitso ny araka isika ary ny malagasy miara-miainga ohatra efa nitovitovy hevitra hatrany tamin'ny resaka fijizara-pahefana ny fomba ampiarana ny lalàna sy ny resaka lalam-panorenana. Tamin'ny alakamisy 12 volana Desambra indray dia ny fijoroan'ny Repoblika faefatra no nomariana noho ny mahazava-dehibe ny tantara-pirenena. Naseho fatabahoaka ihany koa ny fahatsiarovana ny nijoroan'ny Repoblika faefatra tetsy Ambodivona raha toka nafenipenina ity fionana tany Ozibe ity. Mbola anohina ankiafinafina tahaka izany ve ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina na ireo vahiny tonga eto miresaka fampiavana-pirenena aza hita sy re ary mivoaka an-gazety tsy miafina ny mpanao gazety ihany koa. Hatreto raha toka tsy afenina ny votoatin'izany fionana izany tsy mbola nisy ny laza ny atsipiriny. Fantatra ankehitriny fa nahazo toromarika tsy hisy teny makasika izany na ny Pomban-Dravalymanana Marika na ireo olona akaikin'ny filoha-pirenena Rajaonarimampianina. Fantatra mofa tamin'ity androany ity no nanomboka ny alatany amin'ny faritany ny fiara sprinteur maro mitatotra ponina monjy ny fivoriana ataon'ny HVM etsy amin'ny Futura Andranomena amin'ity farany herinandro ity. Efa niainga androany ohatra ny aviany Tuléar fiara sprinteur maromaro misoratra HVM fen'olona no efa niainga tany androany atoandro. Mazava izany fa mitatotra olona avy any amin'ny lavivalon'ny nosy ny HVM amin'izao fotoan'izao hamenona ny Futura Andranomena hiatrika ilay kangresy izay kasainy antoko ataony 17 Desambra izao manampy ireo ny olona 10 isaky ny fokotandro amin'ny 10 eto Andrenivohitra izay nanomezana baiko ny sefokotany fanontaniana mipetraka ankehitriny hoe fa matsimbola viaiza dia amin'ny fomba ahoana no iantohana izany olana rehetra izany sa inona ny fidiram-bolana ity antoko politika ity tao anatin'izay 10 volana nijoroany izay. Fantatra moa fa isan'ny tanjona tratrarin'ny mpikarakara ny anehoana ny hoe HVM matanjaka azy vonina hiatrika fifidianana. Hetsakilan'izay raharaham-pirenena rehetra izay kosa nefa tsy ny fampionana ireo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana toa aloha indray no hitaroana ny fampiavana-pirenena hoy ny FFM na ny filakevitra ny fampiavanana malagasy androany fa ny fampiavanana ny fotony. Fantatra androany fa isan'ireo te ampiavanana ihany koa ireo groupe bras tsy vahaolana maharitra kosa ny fampiavanana atao amin'ny panao politika hoy ny groupe des experts nationaux. Fanadiadina. Mipoitra etseroa amin'izao fotoana izao ireo milaza fa te hiavana ao anatin'ny fampiavana-pirenena. Niseho indray ireo milaza fa mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny groupe bras nanatona ny FFM ary nomeny ekipan'ny Jeneraly Rabotoary Sanlanjany manokana izy ireo androany ary ny atsona mpanao gazety. Manohatra kosa nefa izay ireo antokon'olona tsy mitsahatra mitady miampy sarabazana ny samy malagasy. Ny zavatra angatahanay dia mangataka amin'ny FFM izay mba hanatanterahana ny fampiavana ny samy malagasy ary tsy ireo mpitondry dimy rahalahy mianaka ny fandibiteto ihany no ho ampiavanina
fa ireo mpanao politika rehetra mirona any amin'izay fampiavanana ny fotony izay ihany koa ny FFM amin'izao fotoana izao ho azy ireo izay ny tokony homendanja zao zavatra maro rantsana lavarantsana be io ary samy manana zay tandrify azy tsy voatery hoe tsy maintsy misy omby tsy maintsy misy vola be fa le fo mitebo hoe ny tombontsoa vahoaka andao jereny le fo mahay manaza hoe oka zay tsy fitaovana tsontsika fa itsika tena acteur an'ilay fampandrosoana ny firenetsika fampiavanana saritsara no mety iseho raha toka mijanona sy miatomboka amin'ny fampiaonana ireo filoany fandimby raha nambarany avy eo anivon'ny vondrona mpandinika ny raharaha politika eto amintsika na ny groupe des experts nationaux androany raha ohatra n'izany ao anatin'ilay fampiavana-pirenena ka ny tompontsoan'ny vahoaka sy ny tompontsoa-pirenena ny mpanjininy dia tsy maintsy mifanaraka fa ny olana mitranga nge miala tsiny a milaza an'izay zavatra izay dia voasaka n'le ampopo manokana izay le tompontsoa-pirenena zay zany dia zay no lasa miteraka olana amin'izao fotoana izao inona ilay fampiavana-pirenena nandehanany filoha-pirenena tany Anosy be Omaly dia inona ny fampiavana-pirenena tarihiny FFKM ary inona ity fampiavana-pirenena tarihiny FFM ity raha ny zava-misy toy ny samy manana ny lalana ireo rehetra milaza fa mpitarika ny fampiavana-pirenena ankehitriny very ny mpanara-baovao momba ny tena lalakombana mazava sy ombonana momba ity resaka fampiavana-pirenena ity samy mandrilotra izay tandrifiny ireo rehetra milaza fa voakasika izany ny asa fampandrosoana nefa manoloana izany tsy mbola hita amin'ny tsy tonga ho azy ny zavantranga tany Morondava ho ny filoha Rajonary Mampianina raha tsy ahino dizadisa teo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa tao amin'ny orinasa Sukoma no fototry ny olana nahatonga ny savorivorona fatesan'olona enina ny faranerinandro teo no nidina tena toerana ny Prime Ministre saingy mbola nitoy hatrany ny korotana tao aorian'izay efa nahatonga taratasy miendrika tsindry ihany koa ny masehovon'ny Chine eto amintsika manoloan'izany fa nakorotana naninina natao ary nisy olona ivelandreo mpiasa no tomponantoka tamin'izany raha ny fanambarany hatrany fanampanazavana. Il appartient à tout le monde de défendre l'économie, de défendre les intérêts de la population. Adidiny rehetra ny miaro ny toe-karena, ny miaro ny tombontsoam-bahoaka sy ny tombontsoan'ny mpiasa. Fantatsika tsara fa nanao izay vita ny mpitandro filaminana, fa mino aho nefa fa misy hery hafa avy any ivelany, makany amin'ny Sikoma, tsy nieritreritra hafa-tsy ny manimba ary anapotika fotsiny ihany. Izay no anaovako antsoavo amintsika rehetra mba ho mailo iarovana ny tombontsoan'ny firenena sy ny tombontsoan'ny vahoaka. C'est pourquoi je fais appel à tout un chacun d'être vigilant pour défendre les intérêts du pays, pour défendre les intérêts de la population. Tsy ny farany no efa nisy ny lolony tany atoerana fa efa ambolana maro no nanaovan'ireo mpiasa fitakiana no nozon'izy ireo sy ny resaka karama fa indrindra ny fihetsika ireo mpandrara sinoa izay tsy nankasitrahan'ireo mpiasa malagasy tany an-toerana tsy ho feny fanjakana hatramin'ny ora farany anefa izany ka ireny teraka fahafatesana olona ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray mampametra-panontaniana ny foronan'i Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fitsarana. Maro ireo olana sitranga mahatonga ny fanahiana amin'ny fiandriana ny fitsarana, manao fandaranina ny zava-misy ahafahana manetsika ireo tompon'andraikitra amin'ny fanotsinan-drafitra. Ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny sekoly ambony momba ny fitatanan-draharaha mpanjakana ny Frantsa na ENA fanampanazavana. Ny zava-misy aloha dia raha rehetrarehetra manaitra angambany fa hoe tsy mandeha ny raharaha misy lesoka ary misy zavatra tokony harenina amin'izany sehatra anankiray izany raha lazaina moa dia hoe ny fitsarana ny tontolon'ny lalàna ny fitsarana izany ny atao hoe andry iorenan'ny fiarahamonina mirindra ary maharitra ary iorenan'ny fampandrosoana ihany koa fampandrosoana tsy ny firenena fotsiny fa ny sambatan'olona mihitsy sy fiarovana ny zo mazava ho azy zoan'ny rehetra tsakanavaka anatina firenena anankiray. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray orinasa telo no tapaka androany tao aorian'ny fivorian'ny komity mpanapa-kevitra fa ahazo ny taratasy fanamarina ny fahafenoan'ny fepetra idirana amin'ny AGOA na ny certificat d'éligibilité farafaela ny herinandro ambony iny no afaka hanondrana any amin'ny tsenaben'ny Amerikanina izy ireo. Etsy ankilany mikasika ireo orinasa hafa ambiny mbola eo ampanjiniana ny momba azy ireo ireo tompon'andraikitra ho fanamarina ny fiverenan'ny AGOA eto amintsika dia nanatanteraka fitsidiana orinasa afakaba iray teny Ivato ny filohan'ny Republika Rajonary Mampianina fanadetiny.
Orinasa telo tamin'ireo sivy nanatitra antonta-taratasy teny amin'ny ministeran'ny indostria no fantatra treto fa hanondrana ny amin'ny tsenaben'ny Amerika. Rehefa mahazo antanana ny certificat d'éligibilité izy ireo sy ny visa AGOA avy amin'ny avatseranana dia afaka manondrana ny Amerika avy hatrany. Ny fahafahan'ireo opérateur anankitelo izay efa nahazo ny éligibilité ireo zany a ny manondrana entana makany États-Unis dia rehefa mahazo antanana ny taratasy éligibilité izy a ahafahany maka ny visa AGOA, ahafahany maka ny visa AGOA dia rehefa manana an'ilay visa AGOA zay izy zareo zay izy vao afaka manondrana an'ilay entana. Etsy ankilany asa miisa 9 sy 3 hetsy no very ny taona 2010 taoriny ny fikatonan'ny AGOA teto Madagasikara fanambin'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires ny famoronana asa 2 hetsy. Asa 2 hetsy izy izay napetrakay mety ho création d'emploi asa forony famoronana asa no vitanay mandritra ny 5 taona ary vinavinanay any amin'ray lavitrisa dollar américaine ny tany hoe valerana entana alefa makany États-Unis. Tsy mbola fantatra kosa no hoe apiditra piasy ireo orinasa hanondrana any amin'ny AGOA. Hatreto orinasa 7 ihany no nametraka ny antonta-taratasy teny amin'ny ministeran'ny indostria. Rehefa mandeha kosa ny fanondranana ka ampitombo ny famokarana izy ireo no tokony apiditra piasa. Ny herinandro avy izao no iverina anjinika mikasika ireo orinasa enina ambiny ireo komity. Ny orinasa Cotona Festival sy ny KDC no hodiniana amin'ny herinandro ambony iny. Ho fanamariana ny fiverenan'ny AGOA eto amintsika kosa natateraka fitsidiana orinasa afaka iray teny Ivato ny filohan'ny Republika Erajonary Mampiano io arivo io. Raha tsy ahivina ny 30 septambra 2024 izao no hifarana ny AGOA 4 ary ny 1 oktobra 2024 kosa no manomboka ny AGOA 5. Trano anjato no ravana araka ny fanadinana nataonay vokatry ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Misy ny volatra any amin'ny 10 tapitrisa ariary eny fa atokan'ny fanjakana andrenana ireo olona izay tsy maintsy ho ravana trano. Mampametra-panontaniana kosa ny zava-misy ny amin'ny hoe misy ady mangatsiaka avy eo amin'ny ministry ny asa vaventy sy ny filoham-pirenena voadingana ny ministera amin'ny ity asa kasian'ny fiadidinan'ny Repoblika tanterahana ity. Ny ministera ny fanajariana ny tany tantanan'ny Rive Rakotovao indray no fantatra ankehitriny fa mahazo avarapatana amin'izany fanadihadiana irahantsika amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Tsy atokisan'ny fitondram-panjakana ve ny ministeran'ny asa vaventy, tsy atokisan'ny filoha Rajonary Mampianina ve ny ministra Roland Rantsiraka. Asa vaventy no atao nefa tsy hita taratra ny ministeran'ny asa vaventy sa hoe vola be no ampiasaina dia noraisy ny fiadidinan'ny Repoblika mivantana ny famatsim-bola. Vola mitetina 7 miliara ariary no anamboarana gare routière etsy Andotapenaka, 1.4 miliara ariary ihany koa ny vola anaovana gare routière eny Ambohijanaka. Ny fanorenana sapanandalana vaovao eny Analamahitsy sy Mahazo ary ny fanamboarana fiantsonan'ny taxi be sy taxi brosy mampitohy ny renivohitra sy ireo komina manodidina. Eny amin'ny 67 hektara sy Ambohipao kosa no asiana ny flyover na ny tetezana miantona. Atao goudron ihany koa ny lalana makeny amin'ny hopitaly Anosiala Ambohitra Atrimo. Raha ny loharanom-baovao azo, fampanantenana natao nandritra ny fampelezan-kevitra no andraisan'ny filohan-tanana izao asa fanamboarana izao. Avo dia avo ny tetikasa, saingy mampametra-panontaniana ny mponina ny hoe nahoana tsy ahitana vahaolana ihany koa ireo lavadavaka iran'ny lalana Antananarivo ankehitriny. Iny lalana iny vao nambarina kely vetivety dia efa misy simba sady matonga ny embouteillage nefa hoe tenen'ny fanao fanjakana dia hoe tsetsemana daholo le lavaka rehetrarehetra mba tsy hampisy ny embouteillage. Jerevy tsara io amin'ny lalam-by dia efa goaka be sadiny. Tokony normal zany, tokony any amin'ny hafa izy mitady tena lalana fa tsy aty aminay aty. Lalana vaovao mirefy 700 metatra no amboarina eto Ankatombahoaka. Ankoatr'izay, isy ihany koa lalana manamorona ny lakan-dranon'Andriantany miainga avy eto Ankatombahoaka, miazo Ananosy be sy ny lalana avy eto Ankatombahoaka makeny Akorondrano izay mirefy 7 kilometatra. Amboarina ny sisin-drano manamorona ny kanal Andriantany, amboarina ny lalana rehetrarehetra manomboka ny Akorondrano parapatonga aty Ankatombahoaka. Tsy maintsy atao ny lalana satria hitanareo ngambo io sady digy io ny lalana efa makafipetra ny fanjakana zany. Isan'ny mampametra-panontaniana ihany koa ny momba ny fanoloran'ny fanjakana ireo tolobidy anao ireo fotodrafitrasa rehetra ireo. Rehefa menomenona ireo mpandraharaha hafa ankehitriny nomena ny orinasa frantsay iray avokoa ny tsena rehetra. Manomboka mampiakapeo ihany koa ireo enjeniera samihafa sy teknisianina ao amin'ny ministeran'ny asa vaventy noho izy ireo natao kilabao amin'ity resaka ity raha ny fanadihadiana nataonay.
Nanaka-ndalana ireo mpianatra eny amin'ny oniversité Anakatso monina ao amin'ny cité Ambohipo ny maraina teo. Tonga teny toerana ny Emorek tsy nisy ny fifandonana teo amin'ny Rotonta fa olana aingana sy maharitra amin'ny fahatapahan-jiro lavarena misy eny an-toerana no takiany ireo mpianatra ankoatra ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika Fanadihadiana. Hatry ny omaly ny tokona nanao hetsika famitandremana mpitondra fanjakana ny mpianatra Akatso monina eny amin'ny cité universitaire Ambohipo. Ny toy androany ny hetsika tsy nisy korontana sy ny sakoroka hetsika fanairana no nataon'ireo mpianatra. Nandisy fanantenana ny fitondram-panjakana hoy izy ireo, tsy misy tanteraka ny fampanantenana nataon'ny mpitondra nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika, fahatapahan-jiro lavareny, fahatapahan'ny rano, ny bourse izay mbola tsy azo sy ny maro hafa. Isan'ny takiany ireto mpianatra ireto avokoa izany, ny fahatapahan-jiro manokana raha ny loharanom-baovao azo mila ho isan'andro ary mitombo ny ora fahatapahana. Raha tsy nisy afa-tsy ora iray na roa izany teo aloha, isaky ny indroa andro, herinandro izay isan'andro ny tapaka ny jiro eny an-toerana ary mahatratra hatrany amin'ny ora enina vao miverina. Ny amafy araka izany ny hetsika nataon'ireto mpianatra ireto. Ny maraina teo nisy ny fanakanan-dalana nataon'izy ireo, mbola hetsika fanairana izao atao izao ho iatrany izy ireo. Ao anatin'ny délestage, ao anatin'ny jiro sy rano, ao anatin'ny insécurité, ao anatin'ny fiainam-pirenena kabeny mihitsy tsy mandeha amin'ny geloniny tompova. Izany indrindra ny mbola averina eto hoe averina foana hoe tateraho ny fampanantenana zay napetraka anao fa tsy mbola fanoherana ty ho iaho, tsy mbola fanoherana izao fa fitakiana tsotra fa hoavy zay raha ilaina anohitra anao. Mangataka ny amahana aingana ny olana eny an-toerana araka izany ireto mpianatra ireto. Raha ny fanazavana azo hatrany, misy fiantraikany amin'ny fianarana ny zava-misy eny amin'ny oniversité ankehitriny. Iamafy ny fitakiana ny alakamisy ho avy izao hoy ireto mpianatra ireto raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hoentina amahana ny olana. Tsy milamina ihany koa ny tanànan'ny Port Berger amin'izao fotoana izao. Fitsaram-bahoaka tamin'ny 10 desambra no namonoana ny fokon'olona 3 voalaza fa dahalo no ny antombohan'ny korotana. Nisy fisamborana olona 13 taorian'izany nampidiriny zandary amponja ary omaly. Olona 12 no navoaka ny fitsarana ary 5 voahelika. Tsy manaiky ny azonan'andreo olona ireo any amponja ny mponina amin'izao fotoana izao. Omaly nisy ny fihetsiketsehana tany an-toerana no nidina tsy mandefitra izay misy any an-toerana nefa nitakiny amitsorana ireo olona ireo. Nisy olom-bavamboaka Paul Bert Velontsara nitarika ny olona idan-dalambe ary tonga hatrany ambanivohitra manentana ny olona hitokana manoloana ny fonja. Etsy andan'izay efa ny an-toerana avokoa ireo Emoreg amin'ny faritra ny melaka miampy ireo mpitandro filaminana any an-toerana. Mandamina sy manara-maso izay fivoriana fiampiantsoana ny OMC nataon'ny olom-bavamboaka arahy maso ihany koa ankehitriny ireo toerana saripady any an-toerana. Mirongatra ny fanjonona makamba antsokosoka eto amin'ny fahadranomasin'i Madagasikara. Tsy ampy fitaovana anara-maso izany ny fanjakana. Menatrany ny vokatra makamba noho izany 904 taona izany tamin'ny taona 404 ity. Raha manodidina 704 taona kosa izany tamin'ny taona 14. Atahorana ho ratsy ihany koa ny kalitaon'ny vokatra ahondrana. Na izany azy mbola Madagasikara hatreto no mpamatsy makamba voalohany raha ho an'ny la Frantsa manokana. Fanadihadiana irahantsika amin'ny Najor Kaeton. Tsy voafehin'ny fitondrana ny manara-maso ny sisy-dranomasin'i Madagasikara. Fitaovana vitsy no misy eo am-pelatanana. Ny zava-misy anefa misy ireo sambo lehibe fantatra fa miodiody amin'ny fahadra-masona manjono amin'izao taom-panjonona mikatona mandritra ny rovolana izao. Atahorana ny aharipaka makamba eto Madagasikara. Iarana malala io miankina amin'ny moyen io satria fantatrareo tsara mihitsy fa na ny fitaovana na ny moyen amin'izao fotoana izao ahafahan'le centre de surveillance miasa ara-dalàna miaro an'io arena io dia tsy ara-dalàna zay tratra sy zay azo ataony manenjika azy amin'le moyen kely ananana na eo koa zay le moyen io mbola tsy ny fonctionnement koa mbola sarotra satria mitady fitaovana be dia be reo ary amin'izao fotoana izao zahay mijery ny fomba rehetra hoe mba tsy ho sambo lehibe ihany no anenjehana an'ilay izy fa azo atao mihitsy mampiasa vedety madinidinika. Isan'ny olana eo amin'ny fanjonoana makamba ihany koa ny fanaovana jono nentim-paharazana. Ny fampiasana ny lay entina manjono no isan'ny mamono ireo mangrove izay efa ho lany tamingana.
ny fanarahana tetiandrom-panjonoana sy ny fanaraha-maso ireo mpanjono mitobaka marobe no vahaolana azo anarenana sy anatsarana amin'ny vokatra makamba. Mandalo fahasahiranana be zany tsika izao satria ny vokatra dia miaina isataona lasa maro be le olona mitrandraka azy nefa le fitantanana azy mbola tsy dia ara-dalàna loatra. Le fermeture indraindray tsy voahaja, le fitaovana entina manjono indraindray tsy ara-dalàna, dia nisan'ny olona amin'ile andro crise be dia be le tsy hanasa dia lasa mitodika any amin'le fanjonoana. Na eo azy zany rehetra zany mbola mitana larana voalohany amin'ny atsara amin'ny makamba ondra ny Madagasikara. Ny fandraisana andraikitr'ireo vondro mpiompo sy mpanjono makamba matsianina misa 7 no isany mbola mahatsara ny vokatra na dia tsy ampy aza ny tolotra. Ireto vondrona GAPCM ireto izay nankalaza amin'ny 20 taona ny androany. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray ho avy ny orina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina mandritra ny fetin'ny krismasy izay gadona afaka 9 andro. Mila mandrindra ny fandaharam-potoana nanarak'izany ny tsirairay. Nalaza ihany koa ny resaka avaratra tamin'ity fotoam-pahavaratra ity. Maro ny fihetsika tokony tsy atao rehefa mikotroka sy avy be ny orina hoy ny teknisianina momba ny famantarana ny toetry ny andro. Fanadidina rahantsika amin'ny Mikael Jamarla. Tsy hitsahatra ny fiavian'ny oram-baratra matetika ao Antananarivo renivohitra toato ary anorana ny andron'ny krismasy hoy ny teknisiana mpamantatra ny toetry ny andro. Raha ny fijery azy aloha zao jery lavitra aloha zany tonga dia mariko etoana fa mety mahazo rotsakorana kely tsika amin'ny fetin'ny krismasy sy ny aoriana satria ilany elanina 7 andro tsy herinandro aoriana ny taom-baovao dia mety misy ny herintsika zany azahoana rotsakorana kely mandritra an'izay fety zay. Fa na izany araka ny teneniko teo mbola jery lavitra io. Atreto tsy mbola misy rivo-doza inipaka aty Madagasikara mandritra ny fotoanan'ny orana izay mbola tratramin'ny tapaky ny volana febroary raha ny zava-misy ankehitriny. Misy fihetsika maromaro ihany koa tokony hosorohana raha ny fanazavan'ny teknisianina, fihetsika izay ataon'ny mponina amin'ny andavanandro. Dia fadina ny miantso ny telefona rehefa mikotrika ny andro dia fadina ihany koa ny misaika na zay mifandraindray amin'ny rano ialana lavitra ihany koa ny renirano dadasika ohatra hoe faria na renirano mandeha. Dia ny fahatelo farany ialana lavitra ny resaka ny zavatra avoavo ohatra hoe ny hazo sy ny bâtiment avo be. Tsy ny teto ampovoantany irera araka izany no nahazo hafanana be izay narahan'orana matevina fa teo amin'ny fizarazarahan'ny orana andro samihafa manerana amin'ny faritra maro teto Madagasikara. Isany nahatratra ny hafanana ambony tany amin'ny faritra Sofia izay tafiakatra 7.3 degré araka 12 degré kosa no ambany indrindra izay nitranga teto Antananarivo zany. Ny tanora kristianina sy ny fetin'ny Noely ary ny farantaona no iompana ny tafatafa raha ampitso alaribia ao anatin'ny kolotsaina sy ny fialamboly ary ny tanora arahinao amin'ny Cool FM 8:80. Ny vaovao avy any ivelany kosa indray no amaranantsika an'izao fampalam-baovao izao. Any Aostralia 3 no maty, 4 naratra mafy tamin'ireo olona 17 no tanàna ankeriny, 19 ora tao anatin'ilay trano fisakafoanana iray omaly. Ankilany nambarany Prime-ministra Australiana fa manana aretin-tsaina ilay lehilahy mpakan-keriny. Manjavazava ihany koa ny nafatesan'ireo olona 2 tao anatiny ary tsy mbola misy manamarina fa iraka avy amin'ny fanjakana islamika ity lehilahy ity. Fanadidina rahantsika eo amin'ny sariny France 24. 19 ora teo aorian'ny nitazonan'ireo olona mahery 17 isy misy ny bomba ny refitra tao amin'ilay trano ary olona maromaro no tafavoaka tao anatiny. 10 minitra tao aorian'io dia raikitra ny fifamaliana teo amin'ny tandro filaminana sy ilay lehilahy nitazona ankeriny. 4 no naratra mafy tao aorian'izay, 3 no namony ainy ka tao anatin'izany ilay lehilahy tompon'antoka tamin'ny fitazonana ankeriny. Tsy nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika tao anatin'ilay trano rehefa natao ny fisavana rehetra. Efa andalana ny fanadiadiana ankehitriny mikasika ny fomba namonoan'ireo olona 3. Naneho ny heviny avy hatrany ny Prime-ministra Australiana Tony Abbott fa manana olana amin'ny aretin-tsaina ilay lehilahy. Tsy mbola nisy afaka nanamarina kosa ankehitriny na ireo aino manjery vahiny ny avy amin'ny mpitondra fanjakana fa misy ifandraisany amin'ny fanjakana islamika ity raharaha ity. Australia izay isan'ireo firenena miara-miasa amin'ny famongorana ny vondrona jihadista ao Iraka sy Siria hatramin'izao fotoana izao. Eninjato ireo tafika iraka ny toerana nanomboka ny volana septambra lasa teo. Manoloana izay efa nisy ihany koa ireo oronan-tsary marobe nivoaka ho fampitandremana nataon'ny fanjakana islamika. Tanora Australiana no nampita ny afatra tamin'izao
tamin'izay fotoan'izay tsy hijanona izay raha tsy voafenay ny firenena eran-tany ary hamongotra ireo rehetra izay mikasagna anakana ny paikady entinay miasa tsy voalohany ihany koa no nisy asa fampiroroana toy izao tany an-toerana saingy voafeny ireo mpitandro ny filaminana trany nanomboka ny marana teo kosa olona narivo mahery no efa nanatitra voninkazo manoloana trano Martin Place nisy an'ilay asa fampiroroana ny tranga omaly tontolo andro isy ihany koa ny fitaovam-bavahana iraisana an'io ho fiarahamory amin'ireo fianakaviana ka isany anatrika izany ny tompony ndraikim-panjakana ny Aostralia. Ndeha kosa rofitina aminao ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity omaly no niona tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tany Nosbe ny filoham-pirenena Eradonarina Mampianina ary nanambara izy fa firotsona makany amin'ny fampiavanam-pirenena no anton'izany miariary kosa ny ady mangatsiaka eo amin'ny filoham-pirenena Eradonarina Mampianina sy ny ministra ny asa vaventy Roland Ratsiraka dino ny ministera amin'ireo tetika sagoavana maro atao izay vatsiny ny fiadidiana ny Repoblika vola farany kosa orinasa telo nahazo ny taratasy fanamarinana ny fahafenoany ny fepetra ahafahana manondrana entana any Etats-Unis mbola eo am-pandinihana ny momba ireo orinasa afaambiny ministera ankehitriny isy ny fandravana trano anjatony eto andrenivohitra ary misy vola atokana onitra amin'izany. Dia ny ihany koa no entina mamarana an'izao fampalalam-baovao izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny raha pitso indray veloma tompoko. Ny fampalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsiaralalàna. Vao shampoing si vous le faites. Vao shampoing citron, papaye X-Mont amin'ny sachet tavoahangy. Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampalalam-baovao ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.